Zay ny amin'ny vaovao fa tsy tokony hiala amin'ny fanatanterahana ny vérité des prix amin'ny viditsolika ny fanjakana amin'izao fotoana izao mba hisorohana indrindra amin'ny fandoavana ny fanampiana ireo mpanjinjara solika na dia misy aza ny fidinan'ny baril ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nidina ho $40 ny vidiny iray baril solika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy nahitana fidinan'ny firy kosa nefa ny vidin'izany eny amin'ny mpanjara solika eto amintsika. Isan'ny antony mahatonga izany isika izay tsy nampiatra ny vérité des prix tamin'ny baril $100. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara nefa ny fidinan'ny viditsolika teny amin'ny tsena iraisam-pirenena mba hampiarana ny vérité des prix. Tamin'ny prix-ny solika ny pétrole brut $100, tsika anie mbola tsy ary nampiatra an'io le $100 mihitsy rehefa nazavana ny meky teo zao aloha katsika tsotsotro zay atao amin'ny OMH hoe firy ara le prix-ny pétrole brut fandray amin'ny vidin'ny solika nampiarantsika taty amin'ny station service io tamin'ny prix-na brut $100 na mahery dia ny antsika raha misy dia tokony hoe $60 na $85 amin'ny prix-ny baril nampiarina taty amin'ny station zany. Zay le antony mahatonga an'io zavatra io dia zay zany mahatonga azy hoe eo ihany le hoe ny prix-na baril $100 mahitsika efa tokony miakatra 3600 zany ny ariary par litre ny vidin'ny gasoil ny nampiarantsika teny amin'ny station nefa samy mahafantatra tsika efa ny gasoil 3000 dia napakarina kely fa Arakaraka ny fiakaran'ny isandan'ny ariary amin'ny $1 hatrany no iakaran'ny viditsolika. Mety hiakatra kely izany amin'ny volana aprily raha ny tombana avy eo amin'ny OMH hatrany. Mety ho ia satria raha tsy efa fantatra mihitsy hoe zao ny prix internationaux ampiarina amin'io io moa fa fantatra iny à peu près fa indrindra ny cours de change ny $. Io zany tena andrasana efa fotoana farany mihitsy vao fantatra. Rehefa ampiarana amin'ny prix internationaux aty amintsika zany dia misy décalage. Zavatra vao ampiarantsika amin'ny mois d'avril eo dia les prix internationaux roa volana lasa 2 mois daholo. Manazava ny antony mahatonga ny fitovian'ny viditsolika eny amin'ny mpanjara solika misy efatra eto Madagasikara ny tompon'andraikitra. Araka ny nambarany dia hita vetivety izany eny amin'ny mpanjara ka mety hampidina be ny varotry ny hafa. Eny amin'ny tsenan'ny mpamogady ihany no misy ny fifaninanana.